zay ny makasika an'iny fa ritondran'ny candidat Camille Vital fanazavana ny makasika ireo fiara tsy mataho-dalana 570 ao amin'ny seran'Antsambony Tomasina ao nazavain'ity farany tetsy amin'ny foiben'ny iaraka isika tetsy Andrahary moa fa atolony ho an'ny mpitandron'ny filaminana ho an'ny polisy ary ny zandary ireo fiara ireo azony anjarany ao anatin'ireo fiara ireo ihany koa ny chef district entina iadivana amin'ny tsy fandriampahalemana raha ny fanazavana no antony anomezany ireto fiara tsy mataho-dalana ireto. Fiara 4x4 miisa 570 no efa ao amin'ny seran'Antsambony Tomasina ho fanatanterahany candidat Camille Vital ny lahara-pahameana ho azy dia ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana izany. Nitondran'ny général Camille Vital fanazavana ny tolakandro teo amin'ny QG-ny iaraka isika Andraharo ny mikasika ireo fiara ireo avy amin'ny namana malala-tanana any ivelany izay omeny ity candidat ity anireo mpitandro filaminana miaramila, polisy, zandary, chef district sy ny hafa koa aoriany ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra. Dia sy lahatra tokoa izy raha narosoko izay eritreritra hoe ny fandriampahalemana no ataoko voalaharana. Tsy fangatahana no natao fany. Eo no eo dia namaly izy hoe omeko 4x4 ianao 350. Anapiko anao fa tazominao ve ny teninao fa raha vita ny propagande omenao an'ireo mpitandro filaminana ireo fitaovanareo na lany na tsy lany parole d'un officier général tsy maintsy omeko any ireo miarabila polisy gendarme tsara pénitencier ary district sasany sy manana fitaovana ireo tomobile ireo. Maro no nametra-panontaniana mikasika ny famatsim-bola sy ny fiavian'ireo fiara ireo. Nanambarany candidat ny général Camille Vital fa vonona ny tena ny amaly raha misy ny fanadihadiana atao na ny enquête ny bromalo tena misahana ny ady atao amin'ny kolikoly. Mikasika ireo fiara 570 dia nambarany candidat fa raha mitombina ny voalaza fa miitsoka ao amin'ny seran'Antsambony Tomasina ireo fitaovana ireo dia mety ampiakarina eny amin'ny fitsarana ny raharaha satria misy lalàna eto Madagasikara. Nanamafy anefa ny tenany fa tsy manampahavalo. Nanehony ity faran'ny heviny ihany koa ny resaka famarotana ny Taizon'Andramena no resahan'ny filohan'ny Tetezamita Omaly mba azahoana mamatsy ny fitandronan'ny filaminana mandritry ny fifidianana. Kely ny finoan'ity candidat ity fa ho vita ao anatin'ny 3 herinandro izany noho ny fehim-potoana izay misy. Androany atao appel d'offre en Bois de Rose. Io any appel d'offre international tsy mivaly en 2 jours, 3 jours. Il faut au moins 2 semaines minimum. Il ne monte qu'un le premier. Après 2 semaines, c'est 15. Azo les voula, io koa les voula, mamaly le olona le voula vidiny le Bois de Rose, tsy azonao eo no eo. Fa misy ny transaction. Tsy efa mitombo 10 jours zay. Tsy fa 25. Nefa hoe sécuriser an'le fifidianana ny ilainan'le 4x4 omenan'le miaramila. Tsy zay ny resaka azoko teo. Azo tsy fanta vo samby neny manko tsika. Ka moa ve possible ve zay fehim-potoana zay.